ary matozay lany zay zany solo tena bahoaka fa tsy eo manangana fikambanana kely ianao de misy olona 520 na 30 na 100 kely de mameno restaurant de ianao ny solo tena bahoaka efa rehefa mirotsaka anao ka tsatsaka kely saka fa mahazo 20%. raha anao evasanina ihany zareo dia aleo evasanina amin'ny resaka katarakta natao mba ahitany zareo tsara ny zavatra misy sy zavatra atao aty. Fa olona lehibe bokonozatra tsy haiko natafole ozatra amin'ny maso dia tsy mahita dia gaga fa ometsika tena président tsy mety ty dia izy zao hoe raha hoe andefa anao evasanina ny olona marary ny katarakta sy ny maso ny mpanohatra aloha alefa ny voaloha toana hoe zay vao verineto mandefa ny zavatra marina sa tsy marina miavanina mahita tsara hoe ay ve misy zavatra be be tsy mbola nahita filoha tsy araka tsony ny fitokanana voateo ministre ny tsena azy zay no miteny ana ministre ny fampianarana hoe mbola zao ny école tsy voatokana mbola zao ny foto-java tsy voatokana fa tsika aloha mba ny angarana fa tonga dia mba alefatra atsika de atao kantitsy nitsika marina sa tsy marina de gaga ny dikale afatry ny mpanohatry reo dia zao rehefa misy zavatra hitany fa tsara ho ataon'ny président dia kiviny amin'ny alalan'iny Facebook iny hoe alatsinainy fahatelon'ny volana novambra taona 2024 manatitra agnaraba tompoko lasy tompoko vavy misaotra anao ihany koa manjony onja-peo amin'ity fiandohan'ny herinandro ity sady herinandro vaovao ihany koa anatin'izao volana novambra izao isamy mafandrayntsika tsy amin'ny lafin'ny teknika ty ary manao fandrarana KPBN mandray vahintsika amin'ity anio ty miarabanao randrenirina Iasy na Ramasy miarabanao Brito miaraba ihany koa ny mpanaraka ny ty fandarana maraina ity eny ary zay no ataontsika fampidirana mahery 12 minitra aloha ny amin'ny 7 ora maraina raha ohatra anao ka mila ora amin'izao fotoana izao andamina ny asa mandarà mety ao an-trano mety eny amin'ny toeram-piasana mety eny ambony fiarakodia fiara-oimbonana ianao na fiaran'olon-tsotra ihany koa dia makasitraka indrindra fa anao Rozy any ampitan-dranomasina manaraka anay amin'izao ora sy fotoana izao ny vahintsika dia tsy vaovao izy fa mpisehatra matetika eto amin'ny fanehoan-kevitra mitondra fanazavana ihany koa amin'ny vondrana panorama no ahitana azy ray amin'ireo vondrana zay mandrafitra ihany koa ny PAM moa dia vondrany telotota zay ahitana ny panorama eo ihany koa ny vondrana tanimena ary ny mahina ny médiation action inclusive zay no ataontsika hoe fampidirana fo zay Ramasy mbola rasantsika eo any amin'ny lafiny anankiray satria dia la mpitatana club ihany koa misehatra ny fanatanjahanteny zany baolina kitra moa tena ahafantarana azy ary ny K2HB dia rasantsika natapany farany mikasika ny baolina kitra satria isan'ny nisy événement ihany koa mikasika an'izay tatoato indrindra fa ny farany herinandro tao Ramasy mbola tsaroana eto zany nitsika hoe ny asa nataonareo teo anivon'ny PAM indrindra zay nanomboka ataontsika hoe tao anatin'ny hoe famolafilana fikonokoloana dia nanomboka anseho tetsy amin'ny Parabe zany Saint Michel dia nito tetsy Taninarenina dia teo ihany koa ny hafa talohany ireny ataontsika hoe septambra ireny zany amin'izao fotoana izao efa miazakazaka be mifandena raha dia efa misy filoham-panjakana moa zany leo filohan'ny fanavozana ny république efa mitsangana ihany koa ny gouvernement misy fiovana ihany koa ny anivon'ny anteny miera eo daholo ireo rafitra voasolotry ny lalam-panorenana folo sy roarivo mbola io mitsahaketrika ve zany ny vondrany telotota satria nareo zay ataontsika hoe niezaka anao an'le hoe démarche de paix zany tao anatin'ireny rehetrarehetra reny dia nisy raha latsaka nisy enana fohy na tongavana amin'izao fotoana izao ka eo le fanontaniana mipetraka Ramasy hoe mitsahaketrika ve le PAM sa mbola manohy ny asa ny misaotra betsaka Brito fa vitako temoa fiarabana mitsahatra hatro hoe ny asan'ny PAM sa mbola manohy ny asa tsy mbola vitatsika ny fanarenana aloha atreto ny republika dingana angeny mitratra dingana iny ary isorana betsaka ny rehetra izay nanatotosa ny fanovana sy ny fiovana teto amin'ny firenena tsy verimaina akory ny zavatra nitenenana hatramin'izay tamin'ireo heverina fa ahafahantsika atongavana amin'izao tolona izao nanaovana antso lehibe mihitsy teny amin'ny
Lapanche Michel tamin'izay fotoan'izay niantsona an'ireo vondrokely rehetra misy teto amin'ny firenena ary tsy adino tamin'izany ny mpitondra fanjakana fa nandray anjara tao anatin'izy io. Dingana vita ozytsika satria ny famolaka teo nandritry ny ray volana maherihery. Betsaka ny zavatra mbola miandry ahoana ny fanomanana ny concertation nationale zay nidradradradraina hatramin'izay. Ny dingana hoe démarche de paix atahoana fa tsy ny tena reny manao ny tolona fa ny rehetrarehetra. Ramasy le schéma anareo teo anivon'ny PAM moa zany tao anatin'ireny rehetra reny le schéma am'leo satria raha le démarche anareo natao misy hoe démarche inclusive ihany zany satria na eny tao anatin'ireny hoe na hatramin'ny mpitondra fanjakana tamin'ireny fotoan'ireny zany dia natononareo mba isan'ny andray anjara tao anatin'le izy tao fiditra ao anatin'le schéma anareo ve zao satria raha azo tsara zany ny zavatra nataonareo tamin'ireny fotoan'ireny dia hoe mijanona amin'ny toerana ve zany le voalohan'ny république fa misokatra izy miditra ao anatina tsy fantatro hoe manadio dia malalaka satria nareo moa zao tao anivam-panorama dia efa aloha diovina aloha ny tokotany sy ny sisa sy ny sisa tsy zay no mitranga ankehitriny fa hatramin'ny voalohan'ny république zany fa miala ny gouvernement sy ny mpitarika an'izany niova daholo ny rafitra aloha zany le firafitra dia mbola le ohatran'le teo na ny fampifehezana mbola mitovy amin'le teo fa ny olona aloha zany niova amin'ny fitantanan'ireo rehetrarehetra ka zay le fanontaniana mipetraka hoe tao anatin'le schéma anareo ve le io le endrikesiony ankehitriny io sa hafa? Le izy aloha le dingana anatrehana ny mampiova zavatra le schéma ny resahana teo najanona teo ny président de république tamin'izay fa manao ny fandaminana dia miatony eny ambony izay le schéma ny PAM zany. Ny taty amin'ny fitondram-panjakana moa zany niezaka ny feny fanjakana fa tsy nanaky an'izay zavatra ny fampiresahana zay dia nitrotra ny olona dia tonga hatramin'ny fialany. Zay akory tsy hoe zay ny tsara indrindra na hoe zay ny ratsy indrindra fa zay ny dingana tratra. Indraindray nge manahirana ny fampiresaka amina mpitondra fanjakany amin'ny tsy fampihenona raha nanaiky ny eno tsy ohatr' zao ny fiafarany naharitra mihitsy zany fampiresahana sy ny fitedavana lalana zany hoe maninona ianao raha miantona fotsiny fa mametraka gouvernement de plein pouvoir andaminana ny tany sy fanjakana zany hoe nokendrenareo mihitsy hoe mba in'le oktobra dila teo iny zany mba hitovitovy amin'le schéma ndaro mbola mitazona le panorama mitovitovy an'le tany amin'ny 91 zany le zay le zay mihitsy satria ny 21 aogostra nge zay ny namory an'le olona be dia be tao amin'ny Lapanche Michel dia ny 12 septembre 12 septembre zay namoaka an'le fehikevitra tao dia taty amin'ny 25 septembre nipoaka ny raharaha tery Ambojatofo dia eo anelanelan'io zany misy zavatra tsy maintsy alama mandra-patonga an'le 31 octobre zay nietreretina hoe fifampiresahany rehetra ary eo ambany fitarihan'ny miaramila ny fanatanterahana an'izay zay zany le eritreretina natongavana tao anatin'le izy fa zay le nyresahako hoe manahirana ozy aho ny miresaka rehefa mahazo fanjakana ny olona be marenina ary tsy mihaino ny zavatra ifampiresahana nefa ny tokony vita anatina fandaminana dia zao zany ny fihafarany zao isika miresaka zao ny any amin'ny akilany indray zany zao mangataka fifampiresahana reo le ataontsika hoe niala le niala zany tiako resahana ka tara ve zay sa mbola ampotoana ve zay ahoana le izy zany zavatra efa tara loatra zany io misy mpitondra fanjakana eo izay nge tsy nieritreritra hoe andeha akafahefany tao anatin'ireny fa andamina mihitsy zay zany nieritreritra tao anatin'le izy satria raha nieritreritra ny PAM tao anatin'izany dia hoe aleo mihitsy misaka tsika aloha tsika mpanao politika fa aleo aloha alamin'ny miaramila sy alamin'ireo teknisianina dia any amin'ny fifidianana tsika mifaninana daholo
izay zany le fomba nitondrana azy tao anatin'izay kanjo moa zany a miova le izy satria afaka nametraka mpanao politika tsika, afaka nametraka mpandrara tsika, afaka nametraka tanolo tsika, izay nanao ny tolona zay verina ihany koa tao anatin'izay. Tsy misy fahadisoana mihitsy le izy ary tsy misy fanenena na zavatra atao fa tokony samy miaino tsara daholo rehefa mifampiresaka. Izay mpanao politika isan'andro dia mandalina ny atao hoe politika sy ny fiainam-pirenena. Ny fiangonana koa dia mitaiza ny ondrony izay everina fa sao de mani be de be no mani ao anatin'io. Ary raha ny antso nataony izay efa enjakenjana ny antso nataon'ny fiangonana tamin'ny fotoan'androny, na taty amin'ny ekary zany, na taty amin'ny FJKM zany, na taty amin'ny FLM zany, na tsy niteny ary ny filohan'ny FLM tamin'izany fa nisy niteny ny FLM ary enjakenjana ny zavatra nitenenina tao anatin'ireny, dia fa tokony nanomboka ny aino ny mpitondra fanjakana satria reo ray aman-dren'ny mpiangonanareo a manana ny ondrony raha Madagasikara fa aza eritreretina fa toy ny mpanao politika ka atao tsinotsinona ny zavatra resahan'ireo. Izay ny fahavoazana rehefa mahazo fanjakana ave dia tsy mahay miaino, tsy mahay mifampiresaka, tsy mahay manova ny zavatra fomba fitantanana ny tsy mety eto amin'ny firenena. Izao no izy, izao ny vokany, izao hitantsika izao. Dahoana tsy mifantatsy eto sanatria mivava satria isaorana zay ny fampiresahana tamin'ireny. Satria azadino fa raha ny fivoriana nataona eto amin'ny Michel iny tokony feno miaramila teo fa fampiresahana tamin'ny préfet n'Antananarivo tamin'izany fotoana zany dia nalalaka tsara ny lalana, tsy moramora le izy, efa démarche ngeda be ngeny nataonay tamin'ny fotoana io dia efa manomboka zany le fifampiresahana tao anatin'izay. Fa io moa ny fahefana tena hoe ananan'ny président de république izy ny manapaka azy farany ka naninona ataony aty ambany tsy afaka miteny. Zay le zava-misy eto amin'ny firenentsika zany ka tsy afaka miteny reto satria eo ambany fifehezany daholo. De zany koa ny rafitra mbola tokony hojerevantsika amin'ny fanovana rafitra amin'izao fotoana zao hoe omena fahefana inona moa izy teo tena hoe plein pouvoir mihitsy ve ny président de république amin'ny fitantanana kamilesaka an'izany ianao Ramasy satria mbola ilay lalam-panorenana nitondran'le filoha miala teo no iainana sy jorondreo androm-panjakana zay mbola voafaritra io lalam-panorenana io hatrany amin'ny ACC zany, ny anteny mera rototo zany reo ataoko hoe ny ACDED, ny CENI, ny haute cour de justice, mbola eo daholo rafitra rehetrarehetra. Mbola mety ampanavy zany no tonga aminatin'izany sa hoe ahoana ny sanareo fa mametraka arifanina sa hoe ahoana ny fandehany zany izay anie ny sorako ny PRRM ny PRRM zany mahay mihaino satria zao raha ny zavatra nitranga tamin'ny oktobra iny dia efa zavatra hafa mihitsy ny zavatra nyresahana tao anatin'ny fandaminantsika teo iny fa niverina izy satria ohatra ny te-ampatsiahinao hoe ny 14 oktobra izy dia fananao filazana teo Ambohitsirotra fa mijoro zareo zany fitantanana zay tariny arava daholo ny androm-panjakana rehetra akoatra ny antenimierim-pirenena. Izay nataoko anareo hoe mahay mihaino izy satria rehefa niteniny rehetrarehetra hoe sao de any amin'ny tsizy zany de miverina izy miverin-dalana. Tanao fa tsisy nininona ntsony teo aorianan'izay satria nakatoavina avy hatrany ny filoham-panjakana azy teo aorianan'le izy ary tonga daholo leo maso vovahiny name voninahitra atsika teo anatrehan'izay de diso tetika daholo zany ny rehetrarehetra teo anatrehan'le izy hoe fanokana-panjakana no atao teto Madagasikara satria ny olona mahay mihaino ka de mametraka tsara. Fa na de zany ara zao le resaka PRRM refondation de la République sy isan-karazany zay moa ny fomba ilazana azy fa aty amin'ny akilany de mametraka hoe fanavaozana le fanavaozana ny République reo misy langage roa samy hafa zay tokony rahantsika mandinika ihany mikasika an'izay ny atao hoe refondation mantsy de tena le fanorenana ny fotony mihitsy fandravana ny zavatra efa misy teo zay le refondation hoe aty ny République atsika mandeha état unitaire fa ovay zavatra hafa mihitsy andao andeha monarchie ve tsika sa andeha inona zay natao hoe refondation le rafitra mihitsy ray manontolo mihitsy zany nitrongisina ohatrany tsy nisy ninona teto Madagasikara raha zay fa nanitsy ihany koa izy ao anatin'le izy zay le fahaizana le hoe fanavaozana tena hoe construction manatsara ny zavatra atao fanarenana zay le hoe fanavaozana zany hoe fa nisy zavatra nipetraka teo anatina fanjakana fa inona no atsaraina
ao anatin'io zay zavatra hitanao tsara fa ny olona mahay miemo rehefa miresaka iny hoe tsy mampanina n'olona ngeny nametraka an'le hoe refondation ho an'izay teanao état fédéral na sisa-karazany ao anatin'izy de ny hoe nahazo aina fa hoe hivadika am'izany ve tsika sa atony état unitaire de mbola andeha ny conférence nationale andeha ny dinika rehetrarehetra moa de ho hitantsika eo ny fandehany fa ny fanohizana ny zavatra zay fa nisy nandritry ny impolo taona no atsaraina ao anatin'io fa tsy fanakorontanana indray no ataontsika eto ohatrany hoe fa ianao anitsy na andiso ny fahazoko ny fahazavanao raha masina reo anivon'ny pamma zany de hoe raha nareo zany zao fa manana volavola ho aroso ao anatin'ilay dreko lalam-panorenana zany io zany zao hoe lalam-panorenana reo fanadiovana tokotany resahana rombenombeno zany hoe lalam-pifidianana sy ny rafitra mikarakara ny fifidianana satria iafara am'izay ty fitantanana tarian'ny colonel René Michael ty zany raha mino anao zany zany de hoe itsika ty état unitaire ihany mapetitsika fa rany zavatra resahana hafa akoatran'izany de ohatrany manao kiandrakandrana zay ny mpitondra fanjaka aza manao andrakandrana zany manao andrakandrana zany tsy mety amin'ny firenetsika eto de efa manitsy sahady fa zakolo manaiky ny hevitry ny rehetra zay verina fa mety manana hevitra satria zao de misy hoe manao état régional manao fédéralisme manao mikasika ny hoe mampanjaka ny resaka tontolo iainana ny vera zany ao koa ny fanesana marary ny olona any amin'ny faritra ny zavatra natao azy teto amin'ny firenena normal izy raha manao zavatra mametraka an'izany zavatra resahana zany fa naninona tsy natao mizanatsindrinila ny tany amin'ny faritra fa maninona natao an'izany ny teto-bola any amin'ny faritra tsy ataonao araka ny tokony izy ahafahany mivelona ny etra ny FPB any amin'ny commune rehetra alainao miakatra ty amin'ny état central avokoa daholo décentralisation ndraindray tsika tsy mandeha am'izay loany nitsy ny fomba fitantanana eto mila olona mieritreritra anao an'izany zavatra resahako zany ary tokony efa lasa lavitra tsika raha nanaiky tany amin'ny taona raiky amin'ny 10 nanaovana an'io kanjo moa tsy mbola nahazo fanjakana ny antoko MFM tam'izany efa nametraka tsara mazava tsara mihitsy ny atao hoe région 28 région resahany MFM tam'izany fa roa ambiroapolo ny anomboany lo tany amin'ny efatra sy roa arivo de efa mitombo tsikelikely efatra ambiroapolo izy lo zao raha ohatra nefa raha lefipetra ny olona rehefa manao politika de mitsinjo lavitra tsy mila manao andrakandrana eto ary tsy maintsy jerevantsika ny any amin'ny faritra ny fahefana manakaiky vahoaka izay ny tanjona ao anatrehan'le izy manakaiky vahoaka ozy dia io ny région zay veritsika fa ataontsika efa manakaiky vahoaka gouvernoura anao tsanganao teo anatin'le izy mitenitendrenao anatin'izay fa maninona zany ve nao anaty lalam-panorenana tsika zany ato anatin'ity fitantanany ty rehefa mahazo fanjakana de manao zay tiany ataony azo zavatra zao no mahatonga ny olona ny any amin'ny faritra tezitra satria inona moa zany ianareo Tananarivo ny fitady ifehan'ity Madagasikara ty zany nge ny feo mandeha rehetrarehetra eny de ohatrany hoe izahay aty amin'ny faritra aty amin'ny renivohitra no manao ny kitoto amina fitantanana aza mametsiny anaikio ao anatin'izay fa ianareo ane ny fidy azy eraky ny Madagasikara koa fa tsy Antananarivo rery jerevo rehefa nanao ny propagande tany Tuliara hipoka tsy ohatry ninona mihitsy de hipoka dolidolo ka eo tsika menimenina hoe ianareo Antananarivo no mahatonga anay aty amin'ny faritra ohatry zao izany kio mila fitaizana ny olona rehetrarehetra hatrany amin'ny faritra rehetrarehetra mba ahafahana hoe mandinika tsara am'izay ny fanaovana politika ny satany fanaovana politika mila ovana sy amboarana zany tsy zay tenao politika rehetrarehetra eto dia manao politika hitady seza ary zao ny fahavoazatsika zao ohatr'izay ihany kio zany ny aty amin'ny lalam-pifidianana ne tezitra ahoana moa tsy atezitra ny any amin'ny faritra fa aty Antananarivo nasinao manapaka ny fanapahana rehetrarehetra nefa izy any amin'ny faritra no manao ny fifidianana fa maninona raha vitanao any amin'ny faritra any atsangano ny CES commission électorale spéciale any amin'ny faritra apetraka dolidolo zany fa tsy mila makaty Antananarivo zany nge ny tedavitsika zao zay ny natao hoe décentralisation nametraka empolo andro ty fitantanany ty zany mba am'ireo zao rehefa mijoro zany ny gouvernement
nisy any adevitra teo hoe ahoana fa ohatra ndraindray ny mpiambana sasany ohatra ny manasa ny olona hoe sao de isy conflit d'intérêt satria ny département sasany de ohatra mifanitsaka ihany amin'ny ataontsika hoe ny activité na ny asa fandrarana zay ataony fa nametraka 10 andro ilay fitantanana amin'izao fotoana zao zany hoe mba isina soritra asa mazava irosoana makany amin'ny fanavozana resahana io zany raha masy de ny olona mietra inona moa no vita ao anatin'ny 10 andro hiditra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra sintsisa raha ianao zany zao nareo anivon'ny mpamma hoe inona le ho azo ararotana ao anatin'io satria araka nambara teo hoe lalam-panaorenana ny teo ihany ny gouvernement ny firafy ny eo ihany ny teti-bola mpanjakana mbola zao moa zao no an'ny taona 2024 fa tsisy ny teti-bola lovaina moa zany le teo tsy nisy ataontsika hoe fantsina raha ny tamin'ity 2024 inona no atenaina ao anatin'izany 10 andro zany raha tsisy atenaina de inona le zavatra ho atao satria etsetsefatsefany ny mpaneo hevitra zany mbola mandeha ihany hoe tena tsy mety aminay ry ny mpampianatra misy sasa mbola misy manovokovoka zay de tsy iroso ampianatra mihitsy raha tsy mivaly reto fitakina sinsisa reto zay retako hoe le 10 andro ambanyity zany le manaraka eo inona no atenaina ao anatin'izany ny antenaina aloha ao anatin'ny 10 andro de mamerina aloha zany reo fanjakana zay misy eo ny ampandeha raharaha aloha mampandeha raharaha aloha hoe ahoana ny fisotron'ny isaky ministère zay mampandeha raharaha zay hitan'ny fiaingany eo anio hoe hitan'ny fiaingan'ilay tompona andraikitra voalohany zany izay mieritreritra fa hoe ohatr'izao ny fomba hitatanako ministère ao anatin'ny 10 andro zany de tsy ho vita izay fotsiny fa tsy hoe misy résultat tedavina ao anatin'izay ao anatin'ny 10 andro ihany koa tokony vitatsika ao anatin'io ny concertation nationale ao anatin'ny 10 andro ary tokony miainga eo ndray ny fanatanterana zavatra vaovao sy ngeda be satria inona ny tapahantsika ao anatin'ny concertation nationale fianambe pirenena fianambe régional ny any amin'ny faritra koa mba mangetaheta tianao an'izany hoe aty amin'ny faritra misy anay ohatr'izao mba zavatra tianay atao aleo andeha aloha ny conférence nationale sy ny conférence régionale de eo no aprisianay amindreo namana rehetrarehetra zany any amin'ny faritra indrindrandrindra moa zany ny fiangonana filoam-piangonana efatra amin'ny rahalahy eo anivon'ny FFKM izay ataontsika hoe ray aman-dreny everina fa tokony anatotosany adidiny zany amin'ny fanatanterahana an'io satria efa mikonikonina an'izany zareo amin'izao fotoana zao satria efa nanofakakevitra izy tao anatin'ireo fotoana efa vita nofakakevitra tamin'izany vao vita mihitsy ny fametrahana rehetra de efa nanofakakevitra izy ary efa tsy maintsy hiditra amin'izay zareo zany ny fiangonana eo ihany koa ray aman-dreny ara-drazana sy isan-karazany ifanoana daholo eny zany amin'ny fanatanterahana an'izy ka eo anatin'ny 10 andro ve ao anatin'ny fahavaratra hozy ianao zany 10 andro zany zao eo tsika zany mandamina amin'ny firenena aloha anatin'izay 10 andro re de aorianan'izay tsika hitantsika hoe mbola voatazona ve ny gouvernement zay mipetraka eo amin'izay fa tsisy asa hoe de tena hoe zany hoe raha menanao zany zany hoe gouvernement mijorona de misy ary ataontsika hoe mety ahiazy fanakianany sasatsasany tsy hoe kory mety tsy ho tonga hatrany amin'le hoe mavita le rotony io fa mety hisy fivana orenan'ilay concertation izay aloha ny zavatra misy satria raha ny zavatra apetraky ny concertation hoe mety ampiova zavatra betsaka tsinona de mety misy voatazona ihany koa amin'zareo tsinona satria arakaraka zay fiaingan'ny asany eo nge ny tiavany ao amin'ny départementa misy azy na ny ministériel zay misy azy de anjara mikofokofoka amin'izany fa ny ary amin'ny zay mabe resaka ary amin'ny chef de gouvernement am'izay fotoana zao mabe resaky ny olona de aleo any amin'ny concertation tsika mijery ny filoha-mpanjakana moa zany fanametraka ihany hoe reto lara-pamena enina voalazo anatin'io moa zany mikasika hoe ny jiro ny rano ny fahasalamana ny fampianarana ny resaka ny tanora sy ny asa ary lay ty le hoe reo fondation resahan'ity zany le miteboka fahenina zay isan'ny hoe lara-pamena efa nisorotsoritana ihany zany makasika andreo zany hoe mety tafiditra anatin'ny olo hoe misy ny asa maika ho tanterahana ao anatin'ity 10 andro zay resahan'ity asitsika fahinkely aloha de tizana kely ny fandaratsika rehefa avy eo